eo amin'ny lafiny finoana kosa fa mbola mifandray hatrany amin'izay lafiny sosialy izay efa fomba fanao ny FJKM mandazy be ny manatanteraka asa sosialy sy asa fampandrosoana androany ary dia nanolotra fanampiana ho an'ireo traboinamonina ao akady be fokontany izay vola ny solotena n'ity fiangonana ity. Anisan'ireo toerana niarambony tratry ny tondra-drano ity toerana mendrika nosikely eto akady be fokontany izay vola ity miampita lakana raha teo vao tonga amin'ity tanàna kely ity. Efa nidina ny rano tety an-toerana fa mbola miaina ao anatin'ny fahasahiranana ny olona izay mivelona amin'ny fiompiana sy ny fambolena. Misy ihany ireo manome fanampiana raha ny fanamariana izay noentiny lehiben'ny fokontany. Zany fanampiana atao ny BNGC, atao ny fiangonana zany fiangonana ery Ambodimity efa namine koa misy ny olon-tsotra be dia be zany fanampiana efa voarainy zareo tety fa zareo zany dia tena atao anaty rano simba ny vary, simba ny fiompiana ary ny simba ihany koa ilay vorona misy aretina fa dia tena lasaka atao anatin'ny hono zany atao hoe lasaka tanterena zany zareo zao very fananana misy ny trano rava. Ny fananana zany misy vera misy simba dia ny trano misy rava dia misy amin'ny zareo rehetra zao rava trano tsy manana trano dia mbola tente zany mbola lay nipetrahan'ny anankiray ato amin'izao. Androany dia nitondra fanomezana ho azy ireo ny FJKM Andasy be izay tarihin'ny pasteur Rabary Nirina Mivady. Notsindrin'ny pasteur Rabary Nirina fa efa fanao ny FJKM Andasy be ny manatanteraka asa sosialy sy asa fampandrosoana. Ny foto-kevitra ijoroan'ny fiangonana raha teo dia ny hoe fiangonana vavolombelon'ny fiarahamonina. Vokatry ny tsipaipaka nataon'ny kristiana ny FJKM Andasy be dia vola mandidina ny eninetsy teo no voangina ka nividianana vary, menaka, savony ary fitafiana no nozaraina tety amin'ity tanàna ity ary nisany koa ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ahazo vatsy ny nofo sy vatsy ny fanahy ny mponina. Iny fanadidiny tompoko kilasy tompoko vavy no entiko anaova meloma ho antsika rehetra tany atokantrano any amin'izao ariva izao akasitrana fiainanao tsy nisaraka tamin'ny fahitalavitra matv nandritra ny fotoanan'ny vaovao mame fotoananao kosa ny tenako amin'ny rapitsondray mametraka ny veloma mandrapitafary tompoko kilasy tompoko vavy.